Mankafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no izy diany ny tokantranotsika rehetra amin'izao alina izao tonga sondray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS miaraba tompoko ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao politika avy hatrany hanomboantsika ny fotoana ary amin'ity androany ity notokanana androany sabotsy tetsy Belair ny foibe ny komity mpanohana ny marika ravalomanana na ny KMMR hatrany vaovao lehibe ho ampiasainy ny mpanohana ny kandida marika ravalomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao. Tonga nanatrika izany fotoana lehibe sy miavaka izany moa ny kandida laharana 520 ao anatin'ny bulletin tokana. Teny an-toerana i Rina Rabe Mananjara sy ny Rina Rakotoasimbola. Tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana ny saorana n'Andriamanitra no nanamboana ny fotoana nandritra ny fitokanana ny foiben'ny komity manohana ny marika ravalomanana na ny KMMR tetsy Belair tamin'ity sabotsy ity izay namelabelarana ny teny manao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra, avaozana ny toe-panahy, avaozana ny toe-tsaina, avaozana ny fomba fiasa, avaozana ny fitaovana ka tafiditra amin'izany ity trano notokanana ity. Nandritra ny fanazavana no entin'ny kandida marika ravalomanana no nilazany fa misy ireo heverina fa tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra aingana dia aingana ary tena maika satria miaina ao anatin'ny fahantrana mangitsokitsoka ny akamaroan'ny vahoaka malagasy. Priorité de priorité ko sakafo amin'ny zay nantaninanao zay aloha io sécurité io miaraka ampitandro filaminana petraka amin'ny fampatokisana milamina eo fa le sakafo hoanina hevery tsara fa firy ny olona mahazo vola miditra posiny latsaky ny $2 na $2 par jour zay zany tena hoe seuil de pauvreté zany $2 zany ataontsika ny 40 000 FMG zay ny tena mamaky azy aloha nefa raha be indrindra 15 000 na vola azon'ny malagasy eto raha ohatra zao nijery tarihan'le ampanahazana tery akaiky ny taxe bosy fasan-karana tsisy vola miditra izy mipetraka fotsiny dia ahoana hoany inananareo zao président raha misy manontany aho inona ny tena maika inona ny fomba ampidirako vola ao am-posin'ireo olondireo amin'ny alalan'ny asa ve amin'ny alalan'ny fandriam-pahalemana dia afaka miverina amin'ny tena misy azy izy ireo satria tsy fidina an'izy ireo koa nakaty. Fa nandritra ity fotoan'ity ihany koa no namaliny ny kandida marika ravalomanana ny fanontanian'ny olona sasany momba n'ilay compte no sokafana ahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fanohanana ny kandida marika ravalomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana satria mety misy ny olona izay diso fandray. Tena ve tena sira fa mbola tsona zany efa zao andeha business class andeha nivela zao azonao be dia be reo malagasy zay niantso hoe dada izy inda no azonay nampinanao dia misy ny sasany a ty tondra volany espèce mihitsy na chèque dia tsy mety amiko zay satria tiako hitovy daholo na ny olona manana 500 francs na ny olona manana 500 millions dia aloha toko mitovy daholo eo anatin'le izy fa tsy hoe za akory tsy manana va mbola azona zay mbola manana azonao dia le olona mihitsy mangataka sy mangetaheta hoe zay mba te andray anjara fampandaninanao dado ka dia inona ny tokony mba ataonay zay nanonan'iny levée de fonds iny ary iny izay le lazay hoe teknôlôzia vaovao zay zao vao nisy teto Madagasikara fa io miankina indrindraindrindra an'ilay iny izy crédibilité n'le olona manao azy fa tsy ny olona rehetra nge nilaza hoe ntanao levée de fonds dia mahazo fa arakaraka le olona dia atokisan'le olona mpamme reto zavatra telo reto ny tsy maintsy miaraka mame contribution anao le olona na mitondra ny anjara brikiny satria nahoana satria izy matoky anao na le trust na le confidence satria nahoana satria mandeha any amin'ny bonne direction anao contribution trust bonne direction zay ny lalana len'ny olona fa manao zavatra. Araka izany dia ho ampiasain'ny komity manohana ny marika ravalomanana ity trano foibe notokanany ity ary ny tanjona dia ny ampandresena ny dada amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra ho avy zao. Zava-dehibe loatra ny fanokanantsika n'ity le foibe KMMR ity na le komity manohana ny marika ravalomanana ka dia anala ny ridolo isika dia veveo manapaka le ruban zao vaky ny teny foibe KMMR notokanan'ny Andriamatoa filoha
marika ravalomanana ka dia amin'ny anaran'ilay sy zanaka ny fanamasina no anapahana izao ruban izao. Fankoatra izay dia nanontany ny kandida marika ravalomanana ihany koa ireo mpanao gazety ny amin'ny hoe vonina ve ianao hiatrika fifanatrehana mivantana amin'ny kandida mpifaninana aminao na ilay antsoina hoe face à face. Tena vonina mihitsy amin'ny viady hevitra rehetra mitranga eo na amin'izy na amin'izy satria hijoro amin'ny marina ary marina ny olazaiko ary tena olazaiko ny marina. Efa misy manontany azy hoe tena nisy ve reny zavatra nitranga reny anontanizy hoa tsy antangy mihitsy na zay fandraisan'olona azy na mpamoaka zany na tsy mpamoaka fa marina no resako satria le olona victime ne za marina za victime physiquement fa nivoaka malagasy zay mandry ao ambany rano amin'izao fotoana rano maloto tena vomafy ny olona rehetra tsisy fandrimpahalemana ny tena vomafy malagasy za zao vetivety de rétabli fa le malagasy tena fadiranova amin'izao tsy fisiny sécurité tsy fananaka ankoanina tsy afahany mampianatra ny zanany reny tena vomafy tena condamné mihitsy ireo karaha mpamoaka izy nareo rano tsy fantatro zany naka mpamoaka na akanafony. Fa nisan'ireo firenena nankatony lalam-pirenena mahakasika ny fandrarana ny fanandramana na ny fampiasana mivantana ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny Madagasikara. Nanomariana tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsinimo moa izany fankatoavana izany androany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Izany no natao dia ho fisorohana ny fahapotehan'ny tontolo iainana na an-tanety izany na an-dranomasina. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana sy Prancy. Tsy ny firenena avy any ivelany ihany no tompona andraikitra amin'ny fanoherana tanteraka ny fampiasana ny fitaovam-piadiana mahery vaika fa ny firenena rehetra. Voakasika izany i Madagasikara. Tanjona ao anatin'izany ny sorohana ny mety voka-dratsy ateraky ny andrana nokleary toy ny fahapoteana goavana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Manana anjara mahavitsika tsika ary tokony horaisitsika zany ny eo amin'ny fanoherana izany na dia ny fanandramana azy ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo satria sady tsy ahasoa no hahapotika ny ponina aty amin'ny farisitsika manimba ihany koa ny tontolo iainana na any an-dranomasina zany na aty an-tanety. Manoloana izany anisan'ny firenena nanaiky ny fitsipahana ny andrana nokleary i Madagasikara androany ankoatra ny firenena sasany toy ny Korea Avaratra, Etazonia. Marina moa fa tonga nanatrika ny seminera momba ny fifanarahana ny amin'ny fandrarana ny fampiasana ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny sekretera mpanatanteraka eo anivony OTIS na ny Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires Lasino Zerpo. Tsika moa zany dia mandala hatrany hatrany ny fandriampahalemana, tsika mandala hatrany hatrany ihany koa ny tsy tokony sy ny fifanoherana na ny fifandrafiana ka noho zany rehetra zany dia zao fahatongavana eto amintsika zao ihany koa dia heverina fa tsy ankila-bao tsika eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fa manana ny anjara bikitsika ary ny anjara masoandrotsika ihany koa eo amin'ny andraikitra tokony raisana zany. Vita androany ny fanaovan-tsiny ny Madagasikara momba ny fifanarahana ara-nokleary natao teto anosy. Fa nisy kosa androany ny fanadiovana Vaovao no tanterahana teny amin'ny boriboritany fahaenina ankoatra ny tao antoerana dia nanao tana maro ihany koa ny fianakaviam-beny ny fiadidian'ny komina Antananarivo renivohitra fanadihadiana entiny Rina Rabemananjara. Na efa fanao isan'andro aza ny fanadiovana eto anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ao anatin'ny boriboritany enina dia misy ny fotoana manokana iarahan'ny rehetra manao an'izany asa fanadiovana izany. Ny loto raha teo koa dia misy isan'andro ho an'ny boriboritany fahenina tamin'ity androany ity dia tsy nisy ny andrasoandraso fa avy hatrany dia nanao tanamaro tamin'izay asa notanterahana izay ary akoatra ny teo an-toerana dia tonga ihany koa ny fianakaviam-behan'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo
Antananarivo nahitana an'ireo asampana izatsikoajany ny sekretera jeneraly ary ireo mpanatateraka ary teo ihany koa ny RF2 nahatratratra any amin'ny 500 niarany entana tamin'izany fanadiovana teny amin'ny boriboritany fahaenina izany. Eo amin'ny vaovaon'ny asa kosa indray no hoizantsika ny fotoana mbola betsaka ny lesoka hita eo amin'ny osehatra io eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny tsy fanajana sy ny fampiarana ny lalàna mifehy ny asa ka mahatonga ny fanararaotana manoloana izany namporisika ny fanjakana ireo avy eo anivon'ny fiaramandiniky ny mpiasa eto Madagasikara mba hakatoa ny fifanarahana momba ny asa izay atao isan-taona ny Genève. Io fifanarahana io izay tokony sitomana ny lalàn'ny asa eto amintsika raha itsika avy hatrany ny antsipirian'izay. Mangataka amin'ny fanjakana malagasy ireo ao anivon'ny 7e na ny fiaramandiniky ny mpiasa eto Madagasikara mba hiroso amin'ny fankatoavana ireo fifanarahana natao tany Genève nandritra ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa mba hisian'ny fampanjariana ny fenitra sy fandraharana ny asa izay mifandraika aminy no antony izany. Manentana ary mampirisika ny fanjakana malagasy izahay atao amin'ny CTM ny rosona tsy misy fepetra amin'ny fankatoavana an'ireo convention nodiniana tamin'ny 10 septambra ireo ao ny convention 143, 181, 189 ny protocole 29 ny convention 154, 151 ny antony ho fampanjariana sy hisy fenitra ny fandraharahana ny asa sy izay mifandraika aminy eto Madagasikara. Ny fankatoavana an'ireo convention ireo dia ampisy heridika lehibe ny anatsarana ny lalàna momba ny asa sy ny fampiarana an'izany eto Madagasikara. Amin'ny alalan'io fifanarahana io no ahafahantsika misintona FDB entina andrafetana sy anatsarana ny fehezan-dalàna momba ny asa eto Madagasikara. FDB zany mikasika ny tokony anakatoavana ny convention internationale dia mazava ho azy mba ahafana mampiditra izany atao anatin'ny lalàna anatiny aty amin'ny firenena malagasy. Izany hoe rehefa amin'ny manao siniana io zany ny fanjakana anankiray dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana zany ny votoatin'ny zava-dehibe sy any amin'ireny lalàna mifehy ny asa ireny. Ary tsy tokony isy zany hifanolana amin'izay zavatra izay zany ny lalàna izay manakery aty amin'ny firenena izay nanao an'izay fankatoavana izay. Tsara ny mampafantatra fa io fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa io dia fanao isan-taona. Misy olo-tena isaky ny firenena manatrika izany any Genève. Ho antsika eto Madagasikara manodidina ny 4 eo ireo solon-tena mamonjy io fifanarahana io raha toa ka 70 ny an'ny firenenkafa. Isan'ny angatany ireto 7e ireto arak'izany ihany koa ny fampitomboana ny isan'ireo solon-tena malagasy mandeha mamonjy izany mba hisian'ny fandraisana anjara feno ka ahasahana ny loha hevitra dinihana mandritra izany. Omaly moa no nanaovan'izy ireo ity fanambarana ity. Nanomboka omaly ary farana rapitsy kosa ny hetsika ifimampiavana fanasongadinana ny sakafo sy ny tsiro malagasy moa no tena hita ao anatin'izany. Tanjona ny anampiana ireo tantsaha amin'ny fanjifana ny vokatra izy ireo ary io vokatra io no kirakiraina hanome tsiro tsara kokoa ao anatin'ny sakafo. Tao anatin'ny 7 taona nefa dia olana goavana ny sedrain'ireo tantsaha ireo ny faharatsian'ny lalana ka mampiakatra ny vidin'ny vokatra tonga any amin'ny mpanjara. Edena Eliasy Manora Andriamalala. Mbola sakana lehibe tsy mampisongadina loatra ny sakafo malagasy eto amintsika ny tsy fahaizana miaiky fa tsara ny tsiro avy amin'ny vokatra eto an-toerana. Izany indrindra no antony sy ny hetsika ifimampiavana mba hanomezan-danja bebe kokoa ny sakafo tena malagasy ary indrindra ihany koa hamelomana ny tantsaha amin'ny fanjifana ny vokatra avokarin'izy ireo hisariana ireo vahiny avy any ivelany indrindra fa isika eto an-toerana mba holiana amin'ny vita malagasy. Ny antsapano io zao dia ny olona midinao antsapano satria hinana angia ohatra mamokatra le olona sady mamokatra zany izy manome asa n'le vehivavy no afaka tsy fahin'le olona mpandalo an'iny lalana route nationale makany Tamatavy. Ohatray koa zany tanjona hoe manomboka hatrany amin'ny mpamokatra producteur hatraty amin'ny vilia
dia mba samy misy asa dia ny ray aman-dreny moa zany mahita asa ho an'le tanora koa mba tsy renireny efa mahay mahandro izy dia afaka manao traiteur dia mba misy asa miditra zany a dia mba ohatrany hoe misy arikarena mba miakatra eo. Samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay eto Madagasikara raha izay sakafo izay no resahana. Isan'ny ahafantarana ny any amin'ny faritra avaratra sy atsinanana ohatra ny sakafo ampiarahana amin'ny voanio. Nanomboka ny taona 2024 teo anefa no nitontongana ny famokarana sy fanondranana io voanio io eto an-toerana noho ny krizy politika. Raha ho an'ity mpandraharaha-pikirakira ny vokatra voanio ity, nidina any amin'ny 4 tapitrisa isan-taona ny isan'ny voanio voangony izy ireo raha toa ka mahatratra 12 tapitrisa izany talohan'ny taona 2024. No ny fampitehan'ny lalana ny mahatonga izany ka mampitsoka ny vokatra ary mampiakatra ny vidiny. Izy no teny to ny évacuation ny lalana zany samy malala antsika Sambava raha ohatra ka ity Tananarivo zao anao any Sambava au moins 3 jours de route anao vao tonga any. Vernon amizay zany le zavatra fatria na makany Diego zao il faut pratiquement une journée entière amoaka ny vokatra ao Sambava makany ambilobe fotsiny fa presque ataontsika demi-journée 12 heures de temps je vao tonga any. Ka io problème d'évacuation zany tena problème ny am'izao fotoana zao difficile le lalana. Na dia eo aza nefa ireo olana ireo tsy mahasakana ny tantsatsy anondrana ny vokatra izany mba hisitrahany malagasy ny avy eto an-toerana ihany. Izany raha teo no isan'ny tanjony aifimampiavana ao anatin'ny 10 taona manaraka mba higoka ny tsirony vokatra avy eto an-toerana isika malagasy. Nanomboka omaly ity etsika aifimampiavana ity ary farana rahampitso etsy amin'ny zaridaina Andohalo, sakafo sy vokatra malagasy avokoa no aranty sy amidy ao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana tomboko lahy sy tomboko vavy ny fanarahanao izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary manome fotoananao amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma tompoko.